Fa eo amin'ny tontolon'ny asa kosa indray mbola niditra tamin'ny sehatrina atrik'asa izay ihany koa anefa mitarika fanapahana matetika fiainan'ny famokarana ihany koa ary tsy fahazoana fahafapo amin'ny asa fikarohana atao izany ny fisian'ny tahotra ateraky ny tsindry samihafa izay mianjady amin'ireo mpiasa amperinasa singeray adin'ny mpampiasa io araky ny filaza sy adin'izy ireo ihany koa ny fiarovana izany ny mpiasa tsy hiara ny fikorotana-tsaina mandritra ny ora fiasany mahakasika izay fikorotana ara-tsaina no ny asa izay indrindra no loha hevitra dinihana mandritra ny atrik'asa-pirenena ihany koa tetsy amin'ny Kalitao Nosy. Mbola marefy Madagasikara amin'ny fampiarana ny lalàna ny fanajana ny fahasalaman'ny mpiasa sy ny fiarovana azy ireo amin'ny fikorontanana ara-tsaina mianjady amin'izy ireo izay zo fototra ho an'ny mpiasa moa raha ny fanazavana saika morona betsaka ny amin'ny fiarovana ara-batana ny mpiasa sy ny fahasalamana ivelany ihany ny mpampiasa ka tsy mahafantatra na tsy manevahana mihitsy ny fikorontanana ara-tsaina mety ateraky ny tsindry samihafa mandritra ny fotoam-piasan'ny mpiasa iray. Fanampin'iny mbola tsy nanaova Madagasikara sy ny fifanarahan'ny iraisam-pirenena ho fiarovana ny mpiasa amin'ny fikorontanana ara-tsaina noho ny asa sy ny fihetsika ny mpampiasa sy ny ambaratonga ampitantanana ambony ao anatin'ny orinasa iray. Miendrika isehoan'ny fanakorontanana ara-tsaina eto Madagasikara ny tahotra sy ny hery sitraperinasa io no lohahevitra ny safidian'ny mpanomana ny atrik'asa-pirenena momba ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mpiasa izay tanterahana eto amin'ny Kalitao Nosy mandritra ny roa andro. Ny vondron'ny mpampiasa ny GEM ny birao iraisam-pirenena amin'ny sahanany asa ny MVIT no miara-mana tanteraka izany mandray anjara fena mitiatrika azy ity ihany koa ireo sindikan'ny mpiaro ny zon'ny mpiasa andrasana ny fiafaran'ny atrik'asa ao anatin'izao roa andro izao ny amolavolana sorodalana entina mamolavola ny tetikady nasionaly momba ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mpiasa.